Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy indray a no mbola fifaliana lehibe ho aho amangiko atsika amin'ny alalan'izao a fizarana antsary sy feo a amangiko ny tokantranontsika tsiraray avy izao. Tonoana amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompon Jesosy a sy ny famendram-pony a ny fiadanany a. Proclameko amintsika rehetra zany a araka ny herin'ny filazantsara ny oentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Grand shalom daholo a raha lasa ranabavy ao amin'ny tompo Jesosy. Resaka zavatra anankitelo tsika androany. Lohahevitra anankitelo no hitondrako fanazavana sy anamariana herin'ny filazantsara amintsika amin'izao arivariva izao. De ny lohahevitra mikasika ny Noely. Efa nisy fotoantsika nampianatra ny Noely teto, ny sorsan'izany ny historikan'izany. Somary izay no zavatra nozaraintsika tamin'izay fa anio isika dia hifototra bebe kokoa amin'ilay lojikan'ny olona, fijerin'ny olona ny amin'ilay hoe Noely a Noël, tsy misy Andriamanitra hoy izy ireo. De miainga amin'izay no hitondrantsika ny fifampizarana à la base ara-tsoratra masina. Ny tapany faharoa, lohahevitra faharoa zany atao amin'ity fizarana ity a de mikasika an'iny zavatra mafapana izay nahavoasaringotra ny Eglizy Katolika, fanambaran'ny Papa Katolika ny amin'ny mariage hors liturgie LGBTI. Ny zany hitondrantsika fanazavana ny amin'ny tapany faharoa ary ny tapany fahatelo a. De ilay efa nataontsika topika tao amin'ny pub page Facebook diloilo fanosorana ny amin'ilay resaka carte TGV, carte orange izay nanasongadiny atsika hevitra ny amin'ny Apocalypse 13 Apocalypse 17 a marky ny bibidia. Misy tsy mahazo mantsy izy io ary misy tonga de susceptible avy hatrany a. Misy ihany koa karazan'olona izay manamelo tena avy hatrany a satria isan'izany a consommateur après an'iny lancement an'iny fampelezan-kevitra sy fizarana carte orange iny a zay amin'ny antoko partie TGV izany ny amin'ny fitondrana. Tsika tsy resaka politika fa iresaka zavatra ambadika ny amin'ireny rehetrarehetra ireny. Izay lohahevitra anankitelo zay zany no hifampizaratsika androany a dia ny resaka Noël, tsy misy Andriamanitra. Ny faharoa de ny resaka papa, mariage hors liturgie, ary ny fahatelo a dia ilay resaka carte orange TGV. Zareo a mpiaradia amin'ny fitondrana izany zay eo amin'ny fitondrana amin'izao vanim-potoana resantsika izao zany a, ary nampifandraisitsika ny fandray zay le lohahevitra napetrakintsika tamin'ny Apocalypse 13 ny Apocalypse 17 ny 13-16 ny resaka marky ny bibidia. Bavaka vetivety ary sika sotroanao zay tompany amin'ny mbola famindraponao mankasitraka betsaka Jesosy fa ianao de manakambara aminay foana araky ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ianao de te hidaridalana anay foana, te hampamirapiratra ny fahasoavanao aminay zay ahafahanay mahita lalana makany amin'ny ho fiainana mandrakizay. Ankehitriny ara tompo amin'izao ora sy fotoana izao de mivelatra eto anoloanay indray ny teny mivelatra eto anoloanay ny trangam-piainana isan'andro ary hoentina eo anatrehanao izany. Ianao no manindry amin'ny alalan'ny famangin'ny fanahy masinao a ary mahatonga anay mifampizara sy mifampiaina indrindra amin'ny alalan'ny tony tambatsotra itony. Ankasitrahana betsaka ny fisehoanao eo amin'ny fiainanay. Ianao no manositra ny tena, ianao no manositra ny tenako ihany koa, ianao tompo no manokatra ny fonay sy ny sainay tsiraray avy any ho tanolona ka ahafahanay monsieur discerné mandray ny hevitra ara-tsoratra masina ny amin'ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay
ianao nefa nampianatra anay a, ianao nefa nitaridalana anay, ianao nefa mitsilo anay, ianao nefa miankopany anay isan'andro isan'ora ny voninahitra de ho anao irery any raitsy to, ary ny anaran' Jesosy Kristy no anambara koa anjany vavaka izany a. Amen. Alleluia. Iroso avy hatrany ary sika. Noël. Noely. Sika de ao anatin'ny vaninandro, vanim-potoana akatoky ny fety. Ary raha mivoaka ny tokantrano ianao a, surtout faran'ny herinandro ohatr'izao eo ireo manomanomana ny sabata, shalom ho an'izay, tafiditra ao anatin'izay fanekena, fifanekena izay a, fiadanana antonona amintsika rehetra. Eo ihany koa ary zareo amin'ny musulman izay rehefa vendredi ohatr'izao de mamonjy ny toeram-pivorinitra zareo ireo izy ireo, de ny moské izany. Ary eo ihany koa ireo olotsotra izay manana ny etika fetary, vendredi magnifique hoy izy ireo. Sika moa androany a dia araka ny zavatra hitanareo sy ny tsinjonareo dia ifampita hafatra araka ny herin'ny filazantsara isika miainga amin'ny trangam-piaina iainantsika, mety ho fiaintsika sy manodidina antsika manisy pression eo amin'ny tokantranontsika na ny toeram-piasantsika na ny fiarahamonina izay isitsika, zany hoe misitona lesona isika, dia miaborder sujet ary manambara hoy ateo hoe Noël isika zao mamofopofona Noël, vaninandro fety. Ity Noël ity dia misampana roa izy io. Ireo anatin'ny religion na zokony na zandriny a, raha miresaka zokontsika de fantatsika rehetra, ny katolika, ny protestant, ny anglikana, ny FLM sy ny sisa rehetra. Miresaka zandra indray sika de reo charismatika rehetrarehetra, ny évangélika, ny rema, refi sy ny sisa rehetra. De ao anatin'izay misy idéologie izay fikiriny tsiraray avy eo, izahay mankalaza Noël, izay tsy mankalaza Noël. Samy manana ny fifandroitany amin'izay zany ny olona tsiraray sy ny religion tsiraray, ny antoko-pinoana tsiraray. Tsy idébattre an'izay tsika ary tsy andany andro amin'izay. Fa ny tena hevitry tia Noël ity hoy ateo mizara roa dia azadiny fa inspiration izy io tamin'ny fety tsampy, fety babyloniana, fety nordique. Raha miresaka an'izay hoe nordique izay de géographiquement dia Eropa manontolo hatraty Allemagne ity, Frantsa, ny toerana misy azy zany sy ny sisa rehetra. Dia nisy fety tsampy, nisy fomba fijery, fiakaram-bokatra, ny fanandrify amin'ny resaka masoandro sy ny zavatra ohatran'izany efa tondratsika fanazavana teto izay. Dia tao anatin'izay culture zareo zay, dia satria nisy endrim-pitahina, fiandrasam-bokatra sy vanim-potoana amin'ny fanandrify amin'ny fijerena, ny fiodinan'ny tany sy ny masoandro. Ary niaraka tamin'izay au point précis zany any amin'ny tontolo mystique, ny tontolo ambadika tsy hita maso efa nitondratsika fanazavana teto izay. Dia misy abondance na fitahina araky ny fijerin'izy ireo, dia notokanandry zareo ny fanandrisy tamin'izay vaninandro zay 25 décembre selon ny calendrier grégorien zany, fa amin'ny fety tsampy culture nordique dia hafa ny calendrier. Dia natokana ho fety-pitahina, fetin'ny masoandro masoandro tsy resy, zay le fanazavana noetitsika tamin'ilay fanazavana any amin'ny vidéo taloha tany. Zay ny sampana voalohany. Fa ny sampana faharoa de ity: rehefa nisy ny antsoina hoe concile de Nicée, eto indray de religion catholique. Concile de Nicée année 325, afaka manao fikarohana any amin'izay izay intéressé rehetra dia mijery amin'ny Wikipédia, mijery amin'ny Google sy ny sisa rehetra, historiquement boky ihany koa, livre isan-karazany. Dia napetraka ny fifanarahana ary natao ny accord nasongadina à partir ny fifanarahana ny amin'ny hoe andao ary ataotsika 25 décembre izany ny vanim-potoana fahaterahan'ny mpamonjy ny Messie Jesosy Kristy, fety
chrétien zany fety chrétienne zay zany no nametrahana l'izy a partir an'le hoe concile de Nicée. Zay le fizarana anankiroa ny ray a fety païenne ny ray fety religieuse fa ao anatin'izay hoe fety religieuse zay a dia ny kristianina ihany no mankalaza azy atreo de mbola tiako ihany manindry amintsika fa mbola mizara roa ihany koa ary mipetraka ilay fizarana hoe fety païenne fety religieuse am'izao vanim-potoana ihany atsika izao hiditra am'ilay resaka Noël tsy misy Andriamanitra mantsy isika rehefa avy eo raha mandinika tokoa isika ny zavatra misy manodidina eo amin'ny fiarahamonina dia mbola mizara roa ihany koa lay toe-po hoentina manamarika amin'ity 25 décembre ity lay tondrona fa Noely Krismasy ity. Tamin'ny sasy teny voalohany tsika dia nanambarany amin'ny hoe fety païenne sy ny fety religieuse fetin'ny mpanompotsapy sy ny fetin'ny dénomination religion chrétienne zay le fizarana anankiroa fa izay endrika izay dia mbola hita taratra ho iaho eo anivon'ny fiarahamonina am'izao vanim-potoana iresantsika izao de ohatrany ahoana indray zay endrika izay am'izao vanim-potoana iresantsika izao a dia miariary ary miavaka tsara ihany koa le hoe fety izao tontolo zao sy lay fety religieuse mbola mipetraka foana izay rivotra zay zany mbola mahazo toerana sy manandanja eo anivon'ny fiarahamonina am'izao tsika miresaka izao azavaiko zay fety izao tontolo zao dia fatatsika arak'ilay fampidirana noetiko teo a miditra vaninandro fety isika zao kiondalana mialohan'ny 25 manao bazar de Noël ny olona voaravaka jiro illuminé ny trano avo rehetrarehetra ny poteau anjiro ny elakela-trano mamiratra azavaina zao tontolo zao zany satria ilay maso no omena fafinaretana ao anatin'izay indrindrina dia lokona amin'ny alalan'ny jiro mihetsika isan-karazany dia misy karazana sary mihetsika ao anatin'ireny fafinaretana de mirazotra amin'izay ny resaka promotion ny resaka solda bazar de Noël sy ny sisa be da be ary mifanitsy amin'izay ihany koa mbola le fety izao tontolo zao ihany de eo ihany koa ny mamoatatatra eo ihany koa reo manararoatra amin'ny fety isan-karazany spectacle réveillon Noël sy ny sisa rehetra zao tontolo zao daholo zany fa lay fety religieuse mirazotra amin'izay ihany koa de efa miomakomana ihany koa ny fiangonana isan-karazany na zokony na zandriny voafatotra amin'ity resaka Noël ity ary manomana ny fitoam-bavaka manomana miomakomana daholo na ny artiste évangélique ny miomakomana daholo ny tanora miomakomana ny sakafo piraisana miomakomana amin'ny réveillon Noël miomakomana amin'ny fetim-bokatra miomakomana amin'ny zavatra be da be isan-karazany hatramin'ny toroteny dia voaomana tsara daholo hiditra amin'ilay resaka Noël amin'izay isika atreo zany dia mizara roa izao tontolo zao ity Noël ity sy like sary manome endrika an'Andriamanitra za aloha avy hatrany dia metraka amintsika ny amin'ny hoe ianao ve mankalaza Noël satria za mantsy message be da be tonga any amin'ny MP ianao ve mankalaza Noël ianao ve tsy mankalaza Noël manana ny conviction ako manokana za zany rakasy aminareo de hoe côté tsy mankalaza Noël fa kosa miara mifety amin'ny fianakaviana ary hiditra amin'izay fanazavantsika tsika rehefa avy eo sy misouhaiter ny olona joyeux Noël sy ny ohatran'izany tahaka ny hoe tratry ny taona sy ny sisa rehetra fa le tsy fankalazako dia tsy fametrahako mihitsy ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ilay terme hoe Noël attention fa misy zavatra tiako apetraka amin'izay conviction ako manokana zay tsy andisoko an'iza sisa hiditra antsika rehefa avy eo
eo am'izay no mipetraka araiky le fizarana anankiroa hoe noel tsy misy andriamanitra afafa sy ohatran'ny somary ridicule ihany lay définition hitondrandreo mpanindry an'ity fotokevitra ity hoe noel tsy misy andriamanitra satria lay no teny anglisy el teny hebreo a ia hoe elohim andriamanitra dia raha mandinika an'izantsika de ohatrany hoe ridicule be lay izy fa ampitenenina am'izay lay efiteny zany hoe noel tsy misy andriamanitra fa isika kosa de anazava ohatran'izao hoe ohatrany ahoana marina ty resaka hoe tsy misy andriamanitra itya ohatrany ahoana noel misy andriamanitra zay ny tena intéressant zay ny tena hitako hoe tsara abordena rehefa miresaka ohatr'izao isika ary zay ny tena hitako hoe tsara ihany koa ampitaina hoe mankalaza noely venao tsy mankalaza noely venao tsy any lay débat tsy any lay tokony conviction antsiraray tsy any lay tokony ho etika mpanompon'ny tsiraray d'ailleurs fety païenne le izy no inspirena ary nametrahana concile de Nice concile de Nice ary raha ohatra hiditra am'izay détail zay tsika za tena sûr et certain mihitsy fa raha ohatra hoe fatatsika ihany koa ny daty zay nanomezany andriamanitra tsoto ny vaty fisaka ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Horeba dia mahita zavatra foantsika ho aborder zay mantsy le natorantsika olombelona mifanitsy am'izao io mifanitsy amin'ny herin'ny volana io mifanitsy maizim-borana io mifanitsy de misy foana zany interprétation ohatran'izay ary vitantsika foana manamadika an'ilay mamadika an'ilay herin'andriamanitra ho herin'ny maizina zay mantsy le tena fandrika angeza be ao anatin'ilay izy ora nefa isika zany tokony saisir occasion ahafahatsika manome voninahitra foana zay ny tena important tiako ampitaina amitsika ato anatin'ity tapany voalohany tia an'andriamanitra tsoto manome voninahitra ny herin'ny filazantsara ary manararoatra ny andro ho azo anaovantsoa araroatra ny andro azo anaovantsoa fa ratsy zao fiainan'izao zay lay tena hoe toe-po tena takin'andriamanitra amitsika satria ny toerana misy atsika azadino fa ety atany ety am'ity zao tontolo zao itya ety amin'ny toeran-tsampy ety amin'ny toeran'ny demonia ety amin'ny fanjakan'ny famaizinana fanaratsy eny amin'ny rivotra izao tontolo zao karaha ijiran'izany rehetrarehetra zany tsika dia tsisy fanompona ho vitatsika eto raha nomboka iroso amin'ny kajikajy à gauche à droite rehetrarehetra sy ametraka doty any amin'ny saitsika isika dia misy fieverana anamilotena ny anatytsika ary tsy afaka ny hanao pa mihitsy isika tsy afaka ny hanao digana mihitsy sika amin'ny fanompotsika an'andriamanitra noel tsy misy andriamanitra teo a dia nanazava tsara an'ilay fomba fijery hoe mizara anankiroa izao tontolo zao a sy ilay religiozy anjarano no tsara partiran'izao fanazavako zao rehefa taky ny ahoana raha no noel marina ary marina araky ny définition fa noel tsy misy andriamanitra de tsotra be raha lasa ranabavy averiko tsara hoe tsotra be tafita eo amin'ny fiainan'ilay olona ny heriny filazantsara tafita eo amin'ny fiainan'ilay olona ny vokatry ny fanahy miaina vokatry ny fanahy lay olona miaina ministera miaina fanomezam-pahasoavana ilay olona misaina ny zavatra any ambony lay olona au lieu de isaina bazar de noel isaina ny fisainana mamoatatatra isaina ny fisainana hoe misy fety 25 décembre occasion on profite la vie andeha hitady namana complice na ohatran'izany na ohatra hoe isitraka zay zavatra azotrahana rehetrarehetra de manapatra ao anatin'izay am'izay ny filana rehetrarehetra am'ndray fotoana izay no el tsy misy andriamanitra miara-manaiky amiko am'izay ngy amianareo tsy misy andriamanitra am'izay vanim-potoana izay ary tena marina ilay définition hoe no el am'izay fotoana izay satria ny anton'ilay 25 décembre ny anton'ilay fety ny anton'ilay saison dia porofonyilay olona amin'ny asa izay ataony sy ny fisainany sy ilay fanahy mamelona azy mampiaina azy ao anatiny fa ilay saison sy ilay vanim-potoana mihitsy ilay 25 décembre mihitsy no manetsika ny filany be ny ampony ny tenenany vava ny ampony any no mivoaka de noho ilay fanahy ao anatiny de zarany aza misy an'io
occasion io misy an'io tahakony hoe misy vendredi magnifique tahakony hoe misy saint sylvestre tahakony hoe misy fetiny maty tahakany hoe misy ohatrazay zany la considération de am'izay fotoana zay izy Noël tsy misy andriamanitra tsy misy andriamanitra fa herin'ny maizina herin'ny biby dia herin'ny fanahy ratsy am'izay fotoana izay no iainana a an'ilay Noely tsy misy andriamanitra teraka ao am-pony ny herin'ny maizina teraka ao am-pony tsy misy promesse divine mahazo toerana eo amin'ny fiainana fa fiainana démonie fiainana misitraka izao tontolo zao fiainana manapatra fanaparana izay tsy araka ny sitrapon'andriamanitra rehetra izay abomination rehetra izany no mameno ny fisainany sy ny fieritreretany rehetra dia mitombona tanteraka ho iaho hoe no tsy misy ela andriamanitra eo de mitombona lay définition fa izao anefa azadiny fa raha manokatra baiboly kosa nefa isika ane de mazava ny voasoratra io ka toko faharoa andiny voalohany fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio dia Kristy tompo ao an-tanàna Davida ao a Betlehema fa mpamonjy ny teraka ho anareo anio milaza an'io ny filazony tsara ary io le faminaniana tany amin'ny Isaia faminaniana Isaia mpaminany toko fahasivy vakitsika izay intéressant be mihitsy Isaia toko fahasivy efa itsika rehetra ny andin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy fa zaza niteraka ho atsika zazalahy no omena atsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarana atao hoe mahagaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andriana ny fiadanana izany hoe eto izany eto amin'ity tapany resantsika ity raha miresaka 25 décembre isika raha miresaka Noël isika de diso indray zany le hoe Noël tsy misy andriamanitra fa tena nisy mihitsy hoe andriamanitra dia iparmi atsika arak'ilay faminaniana Isaia toko fahasivy andin'ny fahadimy teo ary namafisy ny filazony tsara zay ny vakitsika teo fa tena mpamonjy mihitsy ny teraka ho antsika de Kristy tompo Jesosy tao an-tanànan'i Davida de hiditra detay isika hoe ahoana raha zany ny fahamarina an'izay hoe tena nisy mpamonjy teraka marina ary diso lay définition hoe Noël tsy misy andriamanitra de mifanohatra amin'ilay zavatra nazavaintsika teo hoe mitsiry ao anatin'ilay olona ny vokatry ny fanahy miaina fahasoavana ilay olona miaina fatahorana ny sitrapon'andriamanitra ilay olona velominy ministère selon la Bible izy miaina fanomezam-pahasoavana izy iteny amin'ny talenta nomen'andriamanitra n'izany izy mandeha araky ny ministère nanindren'andriamanitra azy izy miasa eo amin'ny fiainana izy ary témoin ny filazon tsara témoin vivante ny amin'ny herin'ny filazon tsara izy amin'izay rehetra isiny dia tena marina fa tena teraka tao amin'ilay olona ary accompli tao amin'ny tenany tao amin'ny tokantranony tao amin'ny toeram-piasany tao amin'ny izy amin'ny maha izy azy ilay hoe Isaia toko fahasivy sy lay filazon tsara liko any vakitsika teo tena marina fa nisy mpamonjy teraka ho azy marina tsy tao an-tanànan'i Davida ihany fa tena tao am-pony mihitsy lay fahaterahana tao an-tranomby mantsy
voadidin'ny magicien ny magy a sy ilay endrika tsy zarizary, ny maloton'omby a, ny vilon'omby a, sy ny fofona sy ny zavatra ohatran'izany, tsy confort zany, de maime image ny tenatsika. Ary tao anatin'ilay tenatsika hoe tsy confort, lay tenatsika malotoloto, lay tenatsika miendrika tranona biby fiompy. Laza zava-panasika tao anatin'izay loto tsy confortable izay no teraka ny mpamonjy, teraka Andriamanitra. De marina eo amin'ny fiainan'ilay olona arak'ilay Isaia nivakitsika teo any. Fa tena nisy mpamonjy marina teraka tao am-pon'ilay olona, teo amin'ny fiainany, teo amin'ny tokantranony, teo amin'ny momba azy rehetra, teo amin'ny ankonany, ary témoin an'izany izy amin'izay rehetra ataony sy izay rehetra nalehany. Eo zany dia diso tanteraka ilay définition hoe Noël tsy misy Andriamanitra, fa tena misy Andriamanitra ary miasa eo amin'ny fiainan'ilay olona ilay Andriamanitra, satria misy eo amin'ny fiainana izy noho ny alehiben'ny finoany zay niorona teo ambony herin'ny filazantsara. Important be zany zavatra resantsika zany. Ny fanampin'izany rehetrarehetra zany anakatonantsika n'iny paragraphe iny, teny hoe mankalaza Noely a, tsy mankalaza Noely a, teo de niteny hoe tsy mankalaza, mankalaza, tsy mankalaza ny tena koa raha le fetin'izao tontolo zao a, hoe andao hisotro toaka, andao mamatatatra, andao anolana tovavy a, hidraky à gauche à droite a, andao anitsakitsaka tokantrano a, andao anapatra am'izay azo anaparana rehetrarehetra, andao hiprofita la vie au maximum sy ny sisa rehetra. Tsy mankalaza an'izany, tsy mankalaza Noël, tsy misy Andriamanitra, Noël. Zay ny position ako zay. Fa ny position misy akosa, manao bazar de Noël a, mividy bûche de Noël ako, miara-misakafo amin'ny tokantranoko, ny ankonana, selon an'ny fahafahako, mihevitra araky ny atoniny, ary tsy manota ao anatin'izay. Zay ny tena zava-dehibe. Zavatra rehetra azoko atao, fa ny zavatra rehetra tsy ary-mahasoa avokoa. Sambatra ny olona izay tsy manameloka ny tenany amin'ny zavatra ekeny. Fa kosa lay moment 25 décembre na de fantatra raha fa fety païenne na fety babyloniana sy ny sisa rehetra zay afaka anamaitizatsika an'ilay daty hoe tsy biblika io, tsy ara-tsoratra masina io sy ny sisa rehetra, je m'en fous. Fa io misy fotoana anankiray ahafahako mirapelina indray fa nisy mpamonjy teraka ho ahy tao an-tanànan'i David, faminaniana tamin'ny alalan'i Isaia mpaminany. De izay fitiavan'Andriamanitra naseho any tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana izay, natolo ny maimaim-poana amoro agape teo amin'ny hazo fijaliana izay a. Misy Andriamanitra atao-poko, misy Andriamanitra atao-poko, ary tena reconnaissant am'izany a. Tsy miasa saina ny datina anniversaire, tsisy rarahiko an'izay concile de Nicée, tsisy rarahiko an'io conférence ana katolika na tsy katolika na nizaniza tsy présente ao a, fa tsapako eo amin'ny fiainako fotsiny hoe teraka tatam-poko Jesosy Kristy, teraka tatam-poko Andriamanitra tsy to. Dikan'izay dia tsy marina amiko ny définition anareo hoe Noël tsy misy Andriamanitra, fa tena misy tsy atao anatiko Andriamanitra, ary témoignage zany ny tena koa ny fiainako a mandeha araka ny fanomezam-pahasoavana nanomezana azy a, nanomezan'Andriamanitra ahy a, nametra tanana marary de sitrana irena, nisy fotoana nametra tanana koa tsy sitrana, zay ny volonté divine sy ny sisa rehetra accepte eky daholo, misaorany amin'ny zavatra rehetra, izany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy, ainsi de suite hatrany hatrany. Teraina ny tompo, alleluia. Zay mikasika an'iny hoe Noël tsy misy Andriamanitra, Noël
fahaterahana natalisa naissance teraka tatapoko Andriamanitra Christmast pedabe ny traduction afaka adikana azy Noely zay lazanareo azy tsy fantatro tsy haiko zay milaza azy rehetra fa ny zavatra tsapako fotsiny de apartirany hoe teraka tato amiko Andriamanitra tsy to marina tato amiko mifaminaniny Isaia mpaminany voarayako ary ny teny tonga anofo nidina tamitsika hitanay ny voninahitra miendrika zanakalahy tokana izay le hoe hitanay ny voninahitra miendrika zanakalahy tokana teraka tato amiko mihitsy zay voninahitra Andriamanitra tsy to tamin'ny alalany Jesosy Kristy satria nisy faminanina arivorivo-taona maro talohan'i Jesosy Kristy velona tato anaty misy Andriamanitra ary témoignage-n'izany ianao sy zay miresaka izao terahina ny tompo zay ny amin'iny resaka Noël sy ny Noël hoe misy Andriamanitra sy ny tsisy Andriamanitra iny ka rehefa miresaka zavatra ohatrandrentsika dia velohan'ny olona isy débattre am'izay zavatra iadiny hevitrany sy alohan'ny filany satria ny akamaroan'ny olona matsy tiana maro tena foana izy amin'ny doctrine sy ny religion fa tsy par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy par rapport amin'ny voninahitr'Andriamanitra tsy par rapport amin'ny divinité an'Andriamanitra no idirany détail amin'le resaka soratra masina fa par rapport amin'ny hoe disokony ianao mba ho marina de enoy fa zany marina resaka ohatr'izany ka tsika tsy miintéressé atsika zany fa isika de miaino an'ilay famangin'Andriamanitra tsy to sy ny voninahitr'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainatsika mikasika atsika sy mietsika atao anatsika itsika ihany no mahatsapa an'izay ianao no mahatsapa an'izay de izay no tena tsindriko aminao hoe relation intime no tiako apetraka am'izay mila tsapanao izay de am'izay fotoana izay misy protection mihitsy misy manteau réversible anafian'Andriamanitra anao dia nininona teny olona nininona fanambaran'ny olona tahaka Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe ianao raha zanak'Andriamanitra ianao midiny eo amin'ny hazo fijaliana io raha zanak'Andriamanitra ianao sesela mahay manangana maty io maninona ny tena ny tsy vonjeny ny olona vonjeny sy sisa rehetra fa tes droits sur tes bottes mahitsy tsara ianao amin'ny foto-kevitra ao mahitsy tsara ianao amin'ny filazon tsara velona ao anatinao mahitsy tsara ianao amin'ny herin'Andriamanitra lay fahaterahana ny tompo tao anatinao de mahitsy tsara am'izay ianao no lay finoana anananao miorina eo ambonin'ny vaton'an'i Jesosy Kristy dia misy karapasy atafin'Andriamanitra anao ka nininona resaky ny olona hoe tsy misy Andriamanitra zao anazy zany idéologie an'izany fisainany sy ny fieritreretany zany fa ilay herin'Andriamanitra voaray anao eno izay ny tena zava-dehibe zay raha mbola tsy maheno an'izay ianao raha mbola tsy nisy fahateran'Andriamanitra tao anatinao de tokony se poser question ianao zava-dehibe zany zavatra resahako aminao zany zava-dehibe zany ary antoko ny fiainana mandrakizay ho anao ho ay ihany koa expérience tokony fahatsapana ananatsika amin'ny fanarahantsika an Jesosy Kristy izay ny amin'ny paragraphe voalohany iny hitra amin'le paragraphe faharoa sika nafana be mitsy ty resaka ty ary tena ny resaka azy daholo ny olona na izay ihany koa raha de nahazo MP maromaro tao amin'ny afatra miafina hoe tena hoany iny vaovao mafana be iny sy voresaka magatsy makaroa ny mampalahelo fotsiny dia rehefa nivoaka iny vaovao iny dia lasa misy henina mihitsy ho an'ny sasany zay ny teboka voalohany hoe tsy mamely tsony fiangonana katolika io zao misy famarinana zay tsika tsiritra détail am'izay raha tena décortique tsika dia ny fiangonana mihitsy ny resaka système sy ny religion mihitsy mialatsiny teny an'ny Timothée hoe pourri eo anatrehan'Andriamanitra ary zay ny tokony ifoaza atsika foana mifoazy anareo zay matory de ampazavanareo Kristy Jesosy zay ny tokony manaitra atsika foana ny pejy manaitra atsika foana ny herin'ny soratra masina amin'ny zavatra misy rehetrarehetra ny chaque mombovoaka ny chaque événement mandalo ny chaque séisme mietsika sy ny sisa rehetra zay afaka anambarantsika azy misy sitrapon'Andriamanitra foana ao ambadiky reny teboka faharoa dia nisy ny nanamely tena ihany koa satria pino izy amin'ny katolika kivy aho izy satria ny papa izay
dimbin'ny Kristy dimbin'ny apôstôly any manao an'ireny fanambarany ireny izy zany tsy de d'accord amin'ilay izy. D'ailleurs raha ny fanambaran'ny papa dia somary double discours le izy fa misy contexte be da be mahatonga an'izay a, resaka clientélisme, resaka efa pression ihany koa le izy satria ny entourage-ny asoy am'izay sy ny sisa rehetra tsy hita detay am'izay ihany ko tsika satria azadiny fa ny entourage maninona no miteny an'izay hoe ny entourage anisy pression de azadino anefa nisy an'ilay feramamaivay be prêtre sy cardinal sy ny sisa rehetra amanarivony mahery be da be amanalany mihitsy accusé amin'ny resaka mafimafy le moa amin'ny resaka fanimbana zaza madinika sy mpisitraka filana lasambylahy vavy sy ny vavy ao anatin'ny LGBT zany zany hoe mifanohatra amin'ny filazon tsara mihitsy grave be zareo aloha zany ny eo amin'ny afisy fa azadiny fa be da be nefa misitraka an'izany am'izao vanim-potoana resantsika izao averiko tsara hoe be da be nefa misitraka an'izany ary ny fanjakana rehetra misy ny mpanan-karena raha mandinika anareo ny mpanambola rehetra ao an-dapo ao ny mpanambola sy ny mpitantana any am'ireny ONG international na tsy international na resaka gouvernemental na G7 G8 zany hoe reo manam-pahefana manambola matanjaka amin'ny lafiny mampatanjaka azy de saiky mpisitraka ny zavatra io avokoa mifampitoy zany zavatra resantsika izany tsika tsy hitondra accusation an'iza sisy isika tsy anameloka an'iza sisy isika fa ny ataon'ny tsiraray any manameloka azy ary ny soratra masina no manameloka ny tsiraray ny fitsarana de miandoha amin'ny ankohonan'Andriamanitra ozany baiboly donc zany ny religion rehetra izay manonona Jesosy Kristy milaza ny tena ny fahankohonan'Andriamanitra dia efa voatsara sady ny papany manokana zany de efa voatsara izy a partir ny fanambarana nataony Andriamanitra mandinika ny vosony fo mahafantatra tsara inona ny butiny na dia asina flotena le zavatra am'le teneniko teo double discours satria io alefa tsy kelikely io alefa tsy kelikely io ary makany tsika miala tsiny amin'ny teny an'izany zavatra rehetrarehetra izany zao anefa ny ambaran'ny baiboly mikasika an'ity resaka mariage hors liturgie ity nanambara zany ny papa fa afaka atao tsara ny mariage LGBT fa hors liturgie zay le teneniko teo double discours afaka atao zany le izy fa tsy fanamasinana ao am-piangonana fa kosa voaka n'ilay système hoe tsy ao am-piangonana fa tsy présent ny système rehetra miendrika fanamasinana tanareo rehefa hoe misy fanamasinana atao de mitsotra any mihitsy ny moperana amin'ny pastora de mitsotra amin'ny fanambadianareo sy ny sisa rehetra de araky le système an'ilay fiangonana sy lay religion zany dia misy principe araky ny efa rafitra ilay fiangonana de manonona verset biblique sy ny voady sy ny fanikena sy ny sisa rehetra mivoaka fotsiny zany ilay couple LGBT lehilahy manambady lehilahy na vehivavy manambady vehivavy tsy ao anatin'ilay fiangonana fa ivelan'izay système izay izy no atao proclamation fa mpivady ara-dalàna zany hoe esorona fotsiny lay fonosana lay emballage système fiangonana religion fa ankatoavina ihany lay izy zay le anteneniko hoe double discours azonareo nga mantiako ambara am'izay zao anefa hoy aho ny baiboly de miteny Jaona toko fafito amby folo andiny fafito amby folo izay raha tsy diso amby diso am'izay fa itsio manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana atsika rehetra zany
ahoana ozy Jesosy Kristy manamasina azy amin'ny fahamarinana fa nyteninao ny fahamarinana. Ao ko masina ianareo a ozy Andriamanitra tsy tohany amin'ny Torah any amin'ny Levitikosy izay raha tsy diso satria masina ho Jehova ho Yahweh Elohim. Manamasina azy amin'ny fahamarinana. Le hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana dia ilana masinana ny zavatra anankiray ho marina. Dia ilay tenin'Andriamanitra tondroina fa fahamarinana. Manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Zany hoe raha misy gouvernement mitsangana io dia mahamarina n'iny gouvernement iny dia par rapport amin'ny tenin'Andriamanitra. Voaja ve ny aza mangalatra, voaja ve ny aza mamono olona, voaja ve ny aza mitsiritra, voaja ve ny aza mitsoloky, voaja ve ny tiava Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra, ny herinao rehetra, voaja ve ny tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia tafiditra daholo amin'ny filoham-pirenena, tafiditra ao amin'ny premier ministre, tafiditra ao amin'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera, tafiditra daholo hatramin'ny sarababe-bahoaka, sady mimpangalatra gana ihany ny tratrany hoe aza mangalatra aza mamono. Amin'izay fotoana izay amasin'ny fahamarinana selon ny tenin'Andriamanitra, obligation sy interdiction hatrany amin'ny indication, resaka loi Torah ny resantsika, ilay fanjakana zay le hoe constitution. La constitution masy de plage ihany baiboly ihany. De amin'izay fotoana izay rehefa marina, misy vokatra, mirindra, tsy misy ny alatra voamaso, tsy misy ny von'olona, tsy misy ny toy izany be da be amin'ilay fiarahamonina dia masina. Marina, manamasina azy amin'ny fahamarinana, voamasina araky ny fahamarinana, araky ny tenin'Andriamanitra. Ilay mpitondra sy ilay premier ministre sy ilay ministre ny fitsarana sy ny gendarmerie, ny général beketana sy ny sisa rehetra sy ny vahoaka, rehefa tsy voaja ilay fahamarinana selon ny principe biblika misoratra masina, dia tsy misy fahamarinana manamasina n'ilay fanjakana malagasy na tsy malagasy. Dia izay rafitra izay koa no miditra any am-piangonana. Ninina etiketin'io fiangonana hoe mitandrana sabata, ninina etiketin'io fiangonana io hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, ninina etiketin'io fiangonana io fa hoe na fanambaran'ilay mpitondra fivavahana hoe na mily cyclone na nanangana tamaty sy ny sisa rehetra. Manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana, mifanaraka amin'ny fahamarinana ny soratra masina ve ny zavatra rehetra mandeha ao amin'ny fiangonana io, manomboka any amin'ny mpitondra fiangonana hatrany amin'ny mpitady rakotra, hatrany amin'ny mpanidy varavara-piangonana sy ny sisa rehetra. Manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana, ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Par rapport amin'ny sujet antsika eto ara hoe resaka LGBT, lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy dia fantatsika tsara fa any amin'ny Levitikosy toko 20 andininy 17 dia atao maty tokoa raha misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy. Ny dikan'izay dia raha misy vehivavy mandry amin'ny vehivavy tahaka ny vehivavy tokony fandriny amin'ny lehilahy dia atao maty tokoa izy selon Torah. Zany hoe ity resaka LGBT ity zany dia anti-biblique, contre nature, manohatra ny fahamasinan'Andriamanitra, manohatra ny sitrapon'Andriamanitra. Za manokana tsy mankatoa fa miaccepte ny namana rehetra ary tena mifanerasera, mifanaja, mifanampy amin'ny maha-olona, tsy mifanambanimbany, mifanorohevitra sy ny sisa rehetra zay afaka ifampitaizana ao anatiny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa eo amin'ny côté hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, sainao rehetra, ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra, dia mipetraka ny fahamarinana ny soratra masina eto amin'ity Jaona toko 7 ty hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana. Dia monsieur posé zany mipetraka ny question hoe fiangonana manahoana azy ny fiangonana miaccepte mitsodrano oro anefa ny sitrapon'Andriamanitra dia manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ilay fahamarinana anefa dia ilay teninao araky ity Levitikosy toko 20 andininy 17 ty hoe raha misy mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy dia atao maty tokoa. Tsy voaja zany eto le hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana satria le tanin'Andriamanitra fahamarinana mihitsy eto no hitsakitsahatsika. Arazadiny fa misy teny tahaka izao any amin'ny baiboly hoe ny zavatra halan'Andriamanitra indrindra
dia ny fijangajangana ny ota rehetra dia ivelan'ny tena fa mifijangajangana dia miatra amin'ny tena côté spirituel mijangajanga ara-panahy mpanompo sampy amin'ny fampifadiana zavatra be da be isan-karazany ara-panahy occultisme ny spiritisme miresaka amin'ireo église de prospérité isan-karazany mpilalao fahagagana mpilalao sentimentan'olona sy ny émotionn'olona fijangajangana ara-panahy daholo reny halan'Andriamanitra dia eto amin'ity sujet ty isika LGBT halan'Andriamanitra fijangajangana volenta be mihitsy. Efesianina toko 5:7 zao ny tenin'ny soratra masina Efesianina toko 5:7 amin'ny anaran'i Kristy Jesosy hoe fa ny fijangajangana rehetra ny falitona rehetra sy ny zavatra ohatran'izany dia aza vela ho tononona eo aminareo akory. Révélation any Paoly. Fa eto dia misy dimbin'ny apôstôly dimbin'ny Kristy tetin'ny fiangonana manera-tany mihitsy manao proclamation. Rao tsara ilay fanazavana ny Efesianina toko 5:7 dia miteny fa hoe ny fijangajangana sy ny zavatra ohatran'izany dia aza vela ho tononona eo aminareo akory ao amin'ny assemblée ao amin'ny fiangonana. Fa eto dia misy chef religieux tena hoe tompony za tsy teny hoe fanahin'olona marobe fa vao miteny olona io dia tena manaiky daholo ny monseigneur sy ny cardinal ny prêtre sy ny sisa rehetrarehetra arak'ilay arborescence manaiky hatrany amin'ny mpinotsotra satria manana autorité izy. Zay ny tianambara am'izay ny fijangajangana rehetra sy ny faritona rehetra miendrika takan'izany ny abomination rehetra dia aza vela ho tononona eo amin'ny assemblée anareo kory. Eto anefa misy chef religieux tembin'ny Kristy jésuite izy mihitsy no manonona lay izy eo amin'ny assemblée mijery zavatra antibiblika sy ara-tsoratra masina isika a partir an'izay verset raha isika izay hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Raha iza zavatra rehetrarehetra izany no ataontsika analyse dia mitire conclusion am'izay isika siraray hoe ahoana ary mifipetraka izany. Aiza ary ty tongotro ty fiangonana manahoana ary ty misy aty iateo hoe izy no monsieur télé, izy no monsieur média, izy no tête de l'église sa tête-na fanjakana, izy no misy poids be eo amin'ny fiarahamonina, izy no intouchable amin'ilay fony rehetrarehetra, izy no manan-karena sy ny tsisa rehetra dia izy no eo amin'ny grand écran sur le premier plan be da be no mankasitraka an'io ary manonona an'io amin'ny assemblée. Dia zay le zavatra ny teny mitary ambony hoe haine accusation mifampitohy amin'ilay tapany voalohany resaka noela hoe rehefa tiana marina ny tenako a dia zarako raha misy an'iny sujet iny zarako raha misy an'iny proclamation an'ny papa ny katolika iny ahafahako manamarina andreo ny fiangonanay tena masina io ry zareo, ny fiangonanay tena izao io ry zareo, ma ny fiangonanay tena izao io diso amin'ny ray lozy Jesosy Kristy, diso amin'izy rehetra. Zany hoe mampitandrina antsika sy miteny amintsika par rapport amin'izay zavatra andrasaiko faran'izay fa ety satery ny lalana makany an-danitra fa na dia halan'Andriamanitra raha samy fahotana izay miatra amin'ny tena fa tsy ivelan'ny tena ny fitsanganjangana dia azadiny fa diso amin'ny ray loha dia diso amin'izy rehetra ka sady mampita hafatra ihany koa zany amintsika rehetra izay miandry occasion miandry kendrotoana fotsiny rehefa misy occasion ohatran'ireny misy zavatra afaka itepa-tena ohatran'ireny ilazana fa hoy ny anay ny marina sy ny sisa rehetra. Bon zay foana mantsy de nature humaine izay isika olombelona isika dia ilay infaillible ilay tsy mety diso isika dia ilay tao amin'sahana itena ny vadinao vadiko izay nomenao anara vehivavy no responsable tamin'io resaka poma io fa tsy zaho izy adama dia ozy indray efa hoe tsy za fa nomena rana zay foana isika olombelona jamais to nefa ozy Jesosy Kristy raha miaiky ny fahotatsika isika dia matoky sy marina sady mino fa manadio atsika izy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka par rapport amin'ilay sujet mariage hors liturgie resantsika atao amin'ity tapany faharoa ity
double discours ny position katolika ny accusation tsy maintsy manao accusation tsy noza zareo mpitady an'izay hoe tsy maintsy manao accusation zay satria misy zavatra tiany ciblena sy tanjona tiany hotratrarinao politika dia message zay mpitaitsika zany dia ny hoe tsy misy afa-tsy ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy manamasina azy amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana dia miainga foana amin'ny heriny filazantsara tsy maintsy risy itsika tsy maintsy manam-pahalalana isika tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy zany hoe mazoto mamaky baiboly isika mametraka ny relation antsika amin'Andriamanitra tsy toy isika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny faneraserana mifankazara amin'ny tsy to de hiadana ianao sitrapon'Andriamanitra daholo zany fampianaran' Jesosy Kristy daholo zany atao amin'ny baiboly de a partir an'izay no manovo hery atsika Andriamanitra mifandray aminy isika dia manositra atsika izy ary manome hery lay ositra mantsy dia hery fa tsy hoe manositra atsika Andriamanitra de mianjeranjera ny mpino spectacle be am-piangonana dobodoboka ny zava-maneno ny hira tena hoe mampetanetana mampitomany mampirotsaky ranomaso sy ny sisa rehetra mandalo pastora dia mianjeranjera daholo ny mpino minjitrenitra sy lay ositra zany dans le but foana fahasoavana namondrenanareo Efesiana dans le but foana zany hoe filazon tsara fiainana mandrakizay izay lay ositra rehefa misy ositra ataon'Andriamanitra amintsika dia nitanjon'Andriamanitra amin'iny dia nianavota amin'ny fanahintsika tsy resaka spectacle sy fafinaretana ho atsika any mantsy le fandrika amin'le izy ka raha miteny baiboly hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana par rapport amin'ny herany filazantsara par rapport amin'ny soratra masina ho famonjenatsika ny amin'izay ny tenao ny fahamarinana lay teny nomeny Jesosy Kristy ny teny nomen'Andriamanitra tsy tota amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho famonjenatsika de masinina amin'ny alalan'ny fahamarinantsika juste par rapport amin'ny parole la sainte écriture isika tsy afaka manamasina ny tenantsika isika tsy afaka ikiry biby hoe hotandremako izao hotandremako izao hotandremako izao zay ilay nambarany amin'ny bokin-dromana tsy misy no fahamarinana ny asan'ny lalàna fa ny lalàna no azahoana fa lalàna marina ny amin'ny ota ny lalàna ny mendike amintsika hoe tsy azo ataony LGBT tsy azo ataony fitsangantsangana tsy azo ataony firemana tsy azo ataony sy ny sisa rehetrarehetra de risy amin'izay connaissance zay sika fa ny relation atsika amin'Andriamanitra noriratsika manositra atsika manome hery atsika afahatsika ho guerrier combattant manoloana combattant sy combattante manoloana ny karazana fankapana manoloana ny zavatra be da be izay ikendren'ny satana atsika lay relation atsika amin'Andriamanitra no antoky izay satria Andriamanitra no minorira atsika ny amin'ny tontolony tsy hita maso amin'ny alalan'ny ositra manome hery atsika mivavaka ho atsika amin'ny vavaka tsy haitononana ny amin'ny au delà ny tontolo seleste tany izy ao anatin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra no afahantsika mahazo an'izany ka nataoko hoe ho risy en théologie ary tsika risy fahalalana toko sy andinina ary tsika risy tahaka an'ilay fanambarako teo hoe chef na institution papa na tsy papa na mety ho bishop na évangéliste na mitoroteny tahaka an'izao ataoko zao na sy ny sisa rehetra lehibe ana groupe de louange lehilahy lehibe vehivavy lehibe ainsi de suite mpampianatra sekolilady sy ny zavatra rehetrarehetra mpanambola filoham-pirenena prime ministre lehibe any fitsarana sy risy amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy fa tsy ao lay relation amin'Andriamanitra dia tsy afaka isika ahefa ny fahamarinana takin'ny soratra masina tsy afaka ho marina arak'ilay Jaona toko fahafito amby folo teo isika hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana tsy afaka ho tanteraka amintsika lay tenin'Andriamanitra fahamarinana anamasinana atsika an'ilay izy dia izay tsy maintsy ananantsika an'ilay relation petraka tsara amin'Andriamanitra tsy toka raha anakatona nyity paragraphe faharoa resaka mariage hors liturgie ity zany sika dia personnel ny famonjena ny institution religieuse rehetrarehetra sy ny chef religieux rehetrarehetra ohatra ty amin'ny pasteur sy ny bishop sy ny mpampianatra sekolilady zany tsy mahavotra ny fananao fa ny relation anao amin'Andriamanitra no mahavotra anao ary raha mbola perseko ilay sujet hoe
mariage hors liturgie sy ny resaka LGBT eo matsy a ny tena grave satria tsika hoa tsy mitondra accusation tsy manameloka ny zareo amin'ny LGBT ao no mahita fijery fa hoe aretina izy io resaka déstabilisation ana hormone sy ny zavatra tahaka izany mahalehilahy sy ny mahavehivavy a misy miakatra misy midina amina lehilahy tokony lehilahy izy de miaina lay mahalehilahy fa le mahavehivavy eo ihany koa ny milaza fa ao anatin'ny fiarahamonina misy influence hitanareo fa ny publicité sy ny zavatra voizina rehetrarehetra dia de resaka LGBT ity ny saina ny drapeau ny coupe du monde reny hitatsika tsara nisy ny resaka boycott tany Qatar fa voizina sy tsindrina ny maillot anaovan'ny mpilalao sy ny sisa rehetra zany hoe tena volo mihitsy zany lay zavatra fa zany tena antsika misy resaka esprit zay lay hoe miétouffer an'izao fiarahamonina zao ka raha tsy manana an'ilay relation amin'Andriamanitra isika raha tsy manana an'ilay ositra sy lay protection divine isika tsy manana an'ilay fiarovana avy amin'Andriamanitra lay par dessus lay carapace lay manteau fitafipana dia influencer ny zanatsika ary mitomba ao anatin'izay dia orienté zay le orientation sexuelle zany hoe lasa mitodika makany ny fitombon'ilay ankizy sy ny fiainan'ilay ankizy fa tsy mitodika amin'ny filazantsara zay ary zay zavatra misy am'izao vanim-potoana iresantsika zao orienté any amin'ny resaka tontolo izao tontolo zao ny culte des personnalités ny resaka TikTok ny resaka réseau maka ny toeran'ny fanamasina ny resaka LGBT ty sujet-tsika orientation de lasa orienté makany ny couple orienté makany ny fiainan-janak'olombelona lasa me manambady zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra manambady any demony sy ny filany lasa ny demony no minoriranyilay couple minoriranyilay filana ao anatin'ilay olona lasa orientation makany ny orientation an'ilay olona ka tsy misy afa-tsy ny filazony tsara ihany ala base any amin'ny miainga mihitsy dia tsy maintsy voafafy ao anatin'ilay zaza ilay teny ary tsy maintsy fatana hoe izao ny araky ny sitrapon'Andriamanitra izao tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia orienté makany amin'ny fiainana mandrakizay ny fiainantsika ao zanak'olombelona tokony orienté amin'izay sensay zay zany ny fitombontsika sy ny fisitsika fa tsy orienté amin'izao tontolo zao ary zay ny antom-pahasimbana sy ny antony fampitehana misy eo amin'ny fiainantsika zany ny antony zavatra misy ary zany ny antony hoe chefna institution religieuse mihitsy no orienté manana fahefana miproclamer satria efa tena ao anatin'ilay arato ao anatin'izay système izay mihitsy zany hoe le système mihitsy no natsangany demoni ho amin'izay de zany zavatra izy rehetrarehetra zany tsy maintsy ahiratany masotsika tsy maintsy ahiratany masonao avy eo kany fa tsika tsy manameloka ny mpino katolika tsy manameloka ny LGBT tsika tsy manameloka ny papa sika tsy manameloka ny izaniza isika fa miezaka mizara ny fahamarinana à travers ny zavatra misy iainantsika sy fantatsika zay ny amin'ny paragraphe iny mariage hors liturgie misy cause misy effet cause ratsy de ratsy mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fitsangajakana rehetra dia ivelan'ny tena ny ota rehetra ankoatra ny fitsangajakana dia ivelan'ny tena fa ny fitsangajakana kosa dia ota miatra amin'ny tena satria misy resaka aina misy an'ilay semence zay ny tena mahasarotiny Andriamanitra hoe itsika dia vovotany no volavolain'Andriamanitra na sy ny fofinaina na sy ny aina de iny aina no men'Andriamanitra iny mihitsy no infecté touché dia mahatsapa mihitsy Andriamanitra misy alahelo mihitsy miakatra any amin'Andriamanitra satria misy an'ilay semence ny démonia tafapaka amin'iny aina izay namen'Andriamanitra antsika iny zay mahatonga an'Andriamanitra hoe ny ota rehetra ivelan'ny tena eo ihany na de fahotana fa ny fitsangatsangana izay miatra amin'ny tena de tena anan'Andriamanitra tokoa ka raha misy LGBT de bebaka izy te ho afaka izy sy ny zavatra ohatran'izany dia malgré hoe miaina orientation izy miaina zavatra mitambesatra ohatran'izany izy fa misy regret ao anatiny ao mba te ho afaka izy ohatran'izany manatona an'Andriamanitra foana sahirana be izy
ny zanaka ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo ao am' Jesosy Kristiany ny fahafahanao tsy resaka religion tsy resaka hoe miaccepte anao ny fiangonana mitsodrano anao a ny mpitsodrano a ny okradio amin'ny fiangonana anankiray dia midika izay fa fait partie amin'ny ankonan'Andriamanitra ianao zay dia valable pour tout le monde a tsy atao baptise anao na ohatran'izao de fait partie ny ankonan'Andriamanitra anao misy côté oui misy côté anao izay Andriamanitra mandinika ny vosony fo fa ny tena tiana tsindrina amitsika dia azadiny fa ny zavatra rehetra ao amin'ny système ny fiangonana anankiray rehefa validena amin'ny alalan'iny système iny lay mpino dikan'izay dia ankohonana amin'ilay fiangonana ilay mpino averiko tsara hoe ny dikan'izay dia ankohonana amin'ilay fiangonana ilay mpino fa ny tena manamarina azy dia ilay Jaona toko fahafito amby folo teo hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ilay fahamarinana ny soratra masina point par point mihitsy zany toko sy andininy par toko sy andininy verset par verset mihitsy manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana io ny manamarina n'ilay mpino ary io ny maha ankohonana n'ilay mpino rehefa marina ny sitrapon'Andriamanitra par rapport amin'ny herin'ny filazantsara ilay mpino de am'izay fotoan'izay izy de ankohonan'Andriamanitra zanak'Andriamanitra manana privilège izy miantsony hoe abara io amen zay ny amin'iny tapany faharoa resaka mariage hors liturgie iny hitra amin'ny tapany farany isika ny resaka carte TGV carte orange hoy isika hoe marque ny bibidi milazany am'izay zay le publication nataontsika tao amin'ny page Facebook di lo ifansorana de nisy réaction be da be mihitsy le izy de ahoana zany tao mihitsy arano miteny hoe tena za zao manana le carte de ahoana mitondra marque ny bibidi ve za tsy zay le izy tompo tsy io lay marque ny bibidi avy hatrany dia mirassurer anao a fa io carte orange TGV ilaharana gauche à droite io enoy tsara io carte TGV orange be platra gauche à droite io dia midika fampiankohofana anao amin'ilay pouvoir amin'ilay fahefana tsy pouvoir matsikatsika na de misy an'izay ihany ary le izy fa lay fahefana misoumettre de zay le hoe miankohoka amin'ny fahefana izay ianao a dia manambara ny apokalypsy 13:16 ampandraisiny marika amin'ny tanany havanana sy eo amin'ny andriny ary izay manana ny marika ihany marika ny bibidi zany 600 no isany izy reo ihany a no mahazo mivarotra sy mividy zany hoe ao anatin'ny serasera izay image izay no aseho an'ity resaka karta isaky ny elakelatrano ho zaraina isam-pokotany ity satria ny but amin'io karta io de zay rehetra manana karta membre adhésion a izay rehetra manaiky ao anatin'ny filaharana sy miankohoka amin'ilay pouvoir au lieu de se révolter hoe ameo asa izay ameo jiro 4000 watts zay ameo tanamasoandro izay ameo flyover zay ameo sy ny sisa rehetra selon an'ny promesse zay nampanantenana izay zo sy satafototra ihany koa tokony ho anjaratsika misakafo ny telo isan'andro meo an'izany zay meo fitafiny zay meo asa sahazy zay meo sy ny sisa rehetra zay tsy mivize qui que ce soit fa droit absolu n'olona monsieur revêtir nourrir ny asa ny sécurité sy ny zavatra ohatran'izany d'ailleurs mifanohatra amin'izany daholo no iainatsika mialatra voamaso a mialatromby a ny fanafiandalo ny insécurité sy ny tsy hitanisan'izany tsony fa mampanaelo be le izy de la place an'izay de omena carte anao a misy olona manam-pahefana manam-bola manana an'izay tsy tokony ananana rehetrarehetra mivangogo ao aminy daholo ny fanana ny pouvoir hatramin'ny hoe mivavaka de tsy milatsaka ny orana foafoa ia sy ny sisa rehetra bola isaksanare mipidika ry sy ny sisa rehetra mafy be zany resaka ara-panahy daholo zany resantsika zany sœur sy frère resaka ara-panahy daholo zany zany eo amin'io fahefana ao amin'ny olona io lay fahefana de izy am'izay no mizara karta izy am'izay no mizara manome ny autorisation selon an'ny autorité
miankohoka eo de zay tsy manana an'iny tsy manana privilège ny amin'ny accès am'izao sy izao sy izao a fa izay manana kosa dia fasilitena ny fiaina aty Eropa dia efa mikorina be mihitsy ary be da be nefa mitondra pusy amin'ny tanana mbola tsy mariky ny biby ty zany fa milaza fampiankohofana sy fiankohofana ary ny enveloppe am'ilay izy lay fonosana am'ilay izy de hoe fasilitena ny fiainatsika fasilitena ny circulation any monnaie fasilitena ny zavatra ohatran'izany fa ny tena piège ao anatin'ilay izy dia dépendre be da be amin'iny zavatra iny ampidirina tsikelikely ao anatin'le système ianao a dia zay tsy manana an'iny de terena ny lalany de lasa miankohoko am'izay zay le manambara n'lay apocalypse 13 apocalypse 17 fanisan'olombelona izany mariky ny biby ty enina ambinipolo sy ny zavatra satria ny zavatra izy rehefa tapotra ny telotaona sy tapany fahoriana zay efa mendoa am'izao vanim-potoana iainantsika izao de hiditra amin'ny fahoriana lehibe zay aloava ny fanjavona rehefa tsofina ny tropetra farany de zay maty ao amin'ny tompo no atsangana aloha de zay rehetra sisa velona no akarina ao amin'ny tompo ahitsena azy eny amin'ny raha ony lanitra tropetra farany zany de miditra amin'ny contexte grande tribulation am'izay sika la efa voalaza tany amin'ny Luka 21 faravan'ny temple tam'izany vanim-potoana izany tsy misy zava-baovao ety ambony tany fa ny taloha ihany no iverina lay zavatra nisy tam'izany no iamafy ary ny kitana iraraka ny demoni io le any amin'ny Efesiana toko fahin'ny efa fambaraka eto foana zay mahatsaratsika ny teny miverina ary ny kitana iraraka ny dikan'izay ny devoly de miraraka amin'ny tany mihitsy zany hoe hiparmia tsika efa ampakarina am'izany amen isika izay manana ny tombo-kase manana ny fanamasina dia manjavona ampakarina fa ny kitana de iraraka anapatra izy ary misy lehilahy inotra zay andidy sy anapaka io le fampiankofana manome imazy ny zavatra ampiainana manome imazy an'izay ny zavatra ampiainana tsika zay zany le karta risahana eko ary ny cas misy atao Madagasikara de iroso ho any amin'ny chaos total iroso ho any amin'ilay finition an'ilay Luka 21 tsy nisy fahoriana tahaka an'izany ary tsisy intsony tady fahatesana ny olona fa tsy hita grave ange zany raha lasa anabary tsy zany mamorona ohatrany hoe mitantara science fiction fa baiboly zany lava be ny fotoana raha ho détaillena eto zany ozongozonina ny herin'ny lanitra ary ny kitana iraraka io demoni eny amin'ny lanitra io eny mantsy zareo mpanao voyage astral eny izy mahita anjela eny zareo amin'ny tontolon'ny univers no mahita créateur divine mifanena amin'ny avatar mifanena any amin'ny monde-ny nirvana attention ny occultisme ao amin'izany tontolo zany izy no maka conseil andro membre ny formation sy illuminati ocrate reo no maka idée politika ifehezana zao tontolo zao ary eo izy no monsieur nourrir ny fanany anjery izay mbola fehezin'Andriamanitra tsy to tsy raraka amin'ny tany satria zay le fanambaran Jesosy Kristy ary zao nahita ny satana latsaka vany an-danitra tahaka ny varatra amin'ny fahatezerana lehibe ary ny kitana iraraka sœurs sy frères milaza zavatra amitsika ako afahantsika consciente amin'ny danger miala atsika ary efa tongotra zany fotoana zany fa rehefa miraraka io kitana io de misy ny fanjavonana ny fampakarana fitiniko ilay contexte biblique de miaraka am'izay ihany koa de mitsahatra ny asan'ny fanahy mitsahatra ny faminaniana mitsahatra ny zavatra rehetrarehetra de miakatra miaraka amin'ny ampakarana ny asan'ny fanahy sy ny tontolo ara-panahy rehetra de ny olona rehetra zay te hibebaka amin'Andriamanitra zany hoe de tsy misy tsony ny hery avy amin'Andriamanitra fa ny sainy no hibebahana fa eo no mipetraka le contexte 144 000 de reo manana ny tombo-kase arovan'Andriamanitra manokana manana ny karapasy divine izy ireo no mitory ary tanteraka eo am'izay hoe tsy maintsy hotoriana manerana izao tontolo zao ity teniny vavolombelona ity vao tonga ny fara ireo 144 000 ireo no manana ny osotra am'izay fa tsy zay limité any selon any réseau na ny pasteur évangélique anankiray na ny apôtre anankiray na tsy fantatro zay titrany
tsy isika no manana zay fa misosotra divine avy any ambony mihitsy a ahafahana manatanteraka an'izay dia zareo 144 000 no mifindra amin'ny toerana entin'ny fanahy mifindrafindra 144 000 any ny contexte amin'ny 144 000 ao anatin'ilay hoe kitana miraraka dia zay tebebaka rehetra amin'izay vanim-potoana zay dia tsy tahaka ny fahafahanao mbola consciente andeha bebaka andeha fonina amin'Andriamanitra araky ny famangin'ny fanamasana zay le asan'ny fanahy sy lay ositra voaray anao hoe tokony bebaka andeha mamaky teny soratra masina andeha ianotoroteny andeha hitoroteny andeha izara soratra masina tahaka an'izao ataoko zao andeha sy ny sisa rehetra anao témoignage andeha izao asan'ny fanahy daholo zany hitsahatra ny asan'ny fanahy ka hoy eto dia mametraka réflexion amintsika zao ary ny vanim-potoana mbola misy ny asan'ny fanahy manampy antsika Andriamanitra eo foana izy miasiste antsika izao ny tahantsika mivavaka izao ny fahaterentsika izao ny vesatritsika mandeha mivavaka mainka amin'izany vanim-potoana zany hoe mitsahatra ny asan'ny fanahy imagine eo dia ahoana ianao anefa manoloana anao ny mpanapadoa manoloana anao ny sy ny sisa rehetra tsy misoety an'izany verenako lay tapany farany a loha hevitritsika eto amin'ity resaka carte TGV ity nozaraina io carte io rehefa nosamborona ny fahefana tsy hita isika fa niarana hita hoe safidim-bahoaka ve sa tsy safidim-bahoaka voaja ve ny safidim-bahoaka ny communauté internationale ny SADC ny ambassadeur isan-karazany ve nanaja ny safidim-bahoaka tao reo nahita hoe zao ny tsy araky ny constitution izao reo tsy araky ny rariny sy nihitsiny sy sisa rehetra voaja daholo ve zany ny tandrokarom-vozina ve nanaja ny rariny sy nihitsy na safidim-bahoaka ny tsiraray ve hatrany amin'ny prix scolaire nanaja ny safidim-bahoaka ny teny andavamamba na ny tsy teny andavamamba na hatreny ampasapito a sy ny sisa rehetra azotsika ny tiako ampitaina rehefa azo lay fahefana dia nalefa amin'izay lay karta araka ny promeseko taminareo a dia izara jiro akony a ialana amin'ny olona ny délestage efa nisy fotoana nanazava teto tamin'ilay resaka andramanalina sy ny témoignage noetiko natsofoka tao anatin'ilay izy a hoe filalovanana ny andramanalina hatramin'izay a lay jiro azavana raha maka contexte biblique isika dia fantatsika rehetra fa Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo zao a dia zay izao no mazava ho izy ary ny mazava tonga tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy fa izay lay azavana tonga tao amin'ny maizina izay a dia ny maizina tsy nandray azy a mamema azy atsika zanak'olombelona fa ny zavatra misy anefa dia aleon'ny olona lay azavana jirona koa aleon'ny olona lay azavana entin'ny mpanao politika aleon'ny olona lay azavana entin'ny faux profeta anankiray aleon'ny olona lay azavana entin'ny fa izay zavatra izay a dia efa maimay mazady hoe au lieu dia hiankohoka amin'ilay tena tompony azavana Jesosy Kristy izao ny fahazavana zao tontolo zao isika zanak'olombelona dia orienté zay le sujet antsika tapany faharoa teo mitodika aty amin'ilay hazavana jirona koa izay misy tompona fahefana ny sambotra fahefana image métaphore zany zavatra resantsika zany fa tsy manondro olona isika dia aleon'ny olona miankohoka ao aleon'ny olona milahatra ao aleon'ny olona manatena indray tana masoandro azavana manatena fiainana manatena fahavitana ratsakafo manatena fandrosoana manatena zay tsy antenaina rehetra ao izany hoe manome image mihitsy hoe io messie zay le zavatra tianambara tamin'iny sujet iny fa tsy io akory lay mariky ny biby ty dia izay kisary zay malaza zavatra be da be mihitsy na côté religieux ny resaka sabata ny resaka vimamay tiako tenenina amin'izay ny resaka batisa sitrika batisa tete ny zavatra toy izany ny resaka elle ny teny hébreu ny resaka sy ny sisa be da be ohatra zany miankofan'ny olona aleon'ny olona miankohoka amin'izany aleon'ny olona miankohoka amin'ny resaka hoe misy monde ahoana indray mba ahafahako mba être belle maquillée bien maquillée participer amin'ny zavatra miankohoka amin'izany ny olona
manome image ny apokalypsy 13 daholo zany zavatra rehetrarehetra resantsika izany mampiditra atsika ho any amin'ny fahoriana lehibe satria eo ambon'io a misy olona mivoy sy tompony fahefana raha miresaka le misy mondo teo isika re olona misy rehetrarehetra élu misy monde na tsy misy monde rehetrarehetra no raha mandinika ianareo misy histoire daholo reo vehivavy lehilahy izy moa zany raha mystère dia mystère saiky presque mpanatanteraka filany mpanambola ny alatsiny ahiteny am'izay mety ozanareo tsy ny rehetra fa aza généralisena d'accord raha tsy généraliseko fa ny akamarony dia manatanteraka plaisir ny mpanambola ambony ao sanatria zany mivaro tena autorisé izany fa en cachette manao porti-porta à gauche à droite manome filana sy manatanteraka filana ho ana milliardaire sy ny mpanambola isan-karazany reny de reny mpanambola ireny nefa misy conseiller de lay conseiller lay manao voyage astral miditra amin'ny tontolo monde mystique any amin'ny tontolon'ny astre kitana iraraka lay anjena ny tontolo astral ny conseiller azy mampafantatra azy hoe zao ndray atao zao ndray ny didina akanjo avoaka zao ndray ny lamody avoaka zao ndray ny tononkira avoaka zao ndray ny bakira atao zao ndray ny fihetsiketsehana atao ary ampidiro hatrany ampiangonana mihitsy ainsi de suite mifampitohy zany zavatra resantsika zany fa ny olona tsy manana discernement tsy mahafantatra an'izany fa ny olo tsotra de mivavaka fotsiny ihany izy a miankohoka eo ihany izy a miteran'andriamanitra eo ihany izy a mamaky teny izy a raisony jauna toko fasivy toko fazao de miara-mamaky izy de miara-miredina izy fa tsy fatany misy danger be ao amin'ny fiangonana tsy fatany hoe misy danger be eto am'ty firenena ty tsy fatany misy hoe tsy adala akory andriamanitra nanomeny don de discernement tsy adala akory andriamanitra nanomeny raha tsoina hoe ratsambatan'ny kristy satria amin'ny alalan'ny ratsambatan'ny kristy de misy fanomeza-pahasoavana isan-karazany zay tsy ananako anananao de mifampianatra ao anatin'izany tsika de zay le ankonanao amin'ny kristy de mifampiaino tsika de a partir an'izay no afantarantsika attention fa efa zaraina karatra efa ampiankohofana ampiankohofana amin'ny fahefana tsy avy amin'andriamanitra tsy mianina amin'ny baiboly fahefana laïque anti-biblique laïcité de l'état démocratie na tsy démocratie ampiankofona am'izany libertinage zao génération izao de Timothée toko fahatelo andininy voalohany zavatra efa haitsika zany efa haitsika ny anaran'i Kristy Jesosy any amin'ny fiemorana any amparany any ary tena ao anatin'izay apostasie zay mihitsy ny vahoaka malagasy sy zao taranaka izao zao tontolo zao fa aoko fantatrareo izao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy fa any amparany any de isy andro mahaory io ny andresantsika teo hoe ao anatin'ny tribulation isika andro mahaory fa ny olona ho titena ho tivola zavatra hita siainatsika daholo zany ho mpandoka tena mpiavinavina ho teny ratsy tsy manoha raisy reny tsy misaotra tsy manaja izay masina io zao le sujet tapany faharoa resantsika teo hoe mariage or liturgie tsy manaja izay masina andin'ny fahatelo tsy manam-pitiavana lay fitiavana eto dia fitiavana ny sitrapon'andriamanitra alohan'ny olona misitraka tsodrano jojoby alohan'ny olona misitraka zavatra ohatran'izany misitraka blague salé misitraka vidéo impix de monde an'izany tena betany mihitsy anaty groupe Facebook isan-karazany any ny fampandihizana fitombenana ny manam-pikorotsaka pataloha eny ambony sehatra zany zavatra sitrahan'ny olona abomination tsy manam-pitiavana tsy manam-pitiavana ny sitrapon'andriamanitra intsony olona fa fitiavana izao tontolo zao orienté any am'izay zavatra izay ny olona am'izao vanim-potoana resantsika izao alohan'ny olona any mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahonontolo oza be tsy tiany tsara iray ihany ny tsara iao Elohim sy Jesosy Kristy zany mpamadika krina bebe mpitiany fafiraheta mihoatra noho ny fitiavana an'andriamanitra volona zaitsika teo zay ty am'izao tontolo zao orienté any am'izany ny fitiavan'ny olona sy zao taranaka zao
manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa nandany heriny ireny koa de alaviro. Ireny koa de alaviro zao ny sitrapon'Andriamanitra. Asa raha tadidinareo fa ny politicien rehetra io mampiakoka io dia mivavaky izy, misy assemblée ao an-dapa ao, misy assemblée eny amin'ny collégium, misy assemblée eny amin'ny kianja isan-karazany zay rahany amin'ny chef religieux isan-karazany, ny chefna institution religieuse isan-karazany. Mety hoe efefika mialatsiny amin'izany anarana voatonona zany, mety hoe fikambanan'ny évêque na tsy fikambanan'ny évêque na karazana faux prophète isan-karazana, ohatra hoe apôstoly tatandrazana sy ny sisa rehetra zay afaka ilazantsika mialatsiny eo amin'izany zavatra tononona rehetrarehetra zany, fa izany ny zavatra misy allié ny participer ary efa nampianatra tsika ny théorian'ny ny définition an'ny apocalypse 13:17 ity ny fanjakana biby sy ny faux prophète miara-miasa aminy. Zay hoe fanjakana biby sy ny faux prophète zay tena mamaky zao tsika ohatra hoe ny bokin'ny Daniel de hitatsika tsara tao amin'izany tsy Aserosy mpanjaka fa Aserosy tany amin'ny bokin'ny Ester, fa Nebukadnezara de nanana ny faux prophète izy, fa i Daniel nandika ny nofony, fa ilay faux prophète tsy nahafantatra ny amin'ny nofony. De isika no mahalala araky ny fandrin'Andriamanitra, tsika ihany koa mahafantatra ny hevitra sy ny contexte misy amin'izao vanim-potoana zao hoe inona no ambadiky ty resaka karta mampiakoka ity, tsika zany no mandiky ny zavatra misy tahaka nandikany Daniel na nofony mpanjaka Nebukadnezara tam'izany. Ka am'izao vanim-potoana resantsika zao de misy mpitondra firenena ihany koa manonofy tana masoandro manonofy zay nofisiny rehetrarehetra. Fa itsika no mandika an'izay nofy zay hoe inona no ambadiky reny karta fampikofana, inona no ambadiky reny koveta ireny, inona no ambadiky ny sisa rehetra zay efa noentitsika teto ny dévoiletsika, esprit Bruce Lee, esprit sy ny sisa rehetrarehetra. Isika no mandika an'izany nofy zany. Amen. 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 Raha napavy sokafo ny masonao, sokafo ny masom-pahitanao, aza pintsotra fotsiny, tehaka amen, de raha nantompo aza izany fotsiny. Zay no zavatra any ambony, ohatsy ny zavatra ity atany. Le zavatra ity atany de l'assemblée ity atany ampiakofinao fotsiny anao, amena plaisir anao, amena thérapie ao fotsiny anao, inona ny mampavezatra ny fonao de ampirana hira louange anao de mivoaka anao de maivamaivana satria ny hira sy ny dera tsy atopoko. Aza mionona am'izany, aza mionona am'izany, aza mionona am'izany. Manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, zay le mivakitsika havanany teo 2 Timothée 3, mandany heriny daholo reo politisianina hitantsika reo, na tsy ny politisianina am'izay idéologie an'izay, na misy ary milaza fampitondra fiangonana sy ny sisa rehetra, mandany herin'Andriamanitra. De inona ny herin'Andriamanitra? Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, nandresy. Jesosy Kristy miasa ao am-potsika, mitondra ny révélation, mitondra ny fiainana mandrakizay, mamono ny fahotantsika, mandany zay ireo fa mifikitra n'ilay fahotana, mifikitra n'ilay science na occulte, mifikitra n'ilay orientation resahan'ny 2 Timothée 3 rehetrarehetra iteo. Aoko fantatrao fa any aparany any de isomako andro mahory ho ty tena ty vola mpandoka tena mpiavonavana mitena mifikitra an'izany reo olona ireo, alohany mifikitra an'izany fa mody manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy fa fikiriny daholo zany toetra rehetrarehetra izany. De azagagy ianao raha hoe ministra ny fitsarana na ministra ny foloalinda, ohatra zany resaka eto, na président pokotany na olon-tsotra, manana ny anjara toerany eo amin'ny fiarahamonina, manana ny fahefana izy ny amin'ny hoe aza mangalatra, aza mamono olo, aza mitsory fahavolombelona andainga sy ny rehetra, feheziny ny olona tsirairay fa izy tsy ao amin'izay. Zay le hoe manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra, zany hoe de vue zany izy, de l'extérieur izy de hoe mpampiatra lalàna, tena hoe izon tsy araky ny lalàna, izon tsy araky ny constitution, izon tsy araky ny soratra masina, fa izy no tena acteur any amin'ny tsy hita maso any. Mampatsiahy an'ilay teny Jesosy Kristy tamin'ny faritsy hoe mamey entana mavesatra sy sarotra fehezina ianareo ozy Jesosy Kristy tamin'ny faritsy eo, mavesatra be mihitsy zany, tsy haiko firy taonina, kanefa dia tsy mety manetsika an'io entan'io akory na dia amin'ny ratsan-tanana ray azy, na dia io ankikelonao ery ka manetsika an'ilay entana.
zay le manana ny toe-panaraka an'andriamanitra fa mandany iserina mandany fahamarinana ny baiboly mandanylay jauna 17 manamasina azy amin'ny fahamarinana fa nyteninao ny fahamarinana satria tsy compatible amin'ny tenany tsy mety amn'ilay hoe jesosy kristy mivaly de ny fahamarinana ny soratra masina mamono ny fahotany tsy mila anjany izy fa alohan'lay fahotany a ihany nofikiryn'lay 2 Timothée toko fahatelo nyresantsika teo de izay ny signification fa bibidia ilay olona misy esprit amy bibidia ao anatiny milaza fa fanjakana bibidia no fanjakana ionenan'lay olona lay fahefana fikirin'lay olona imazy n'lay Daniel andresantsika teo colosse au pied d'argile karaha andresakytsika eto am'ty juge farany ty hoe carte TGV orange carte TGV ny sujet eto a carte orange fa izay manana an'izay endrika izay fampiankofana isan-karazany amin'ny endriny maro isan-karazany na de io idéologie nyresantsika teo a fotom-pampianarana miainga amin'ny soratra masina de ao daholy ao anatin'izany tahaka ny toetra ny farotsy eo tamin'izany fa matotra daholo zany zavatra resantsika izany fiaraha-miasa ny faux prophète fiaraha-miasa ny fanjakana fiaraha-miasa n'ireo roa reo manome image an'izay fampiankofana izay ny zavatra misy de milahatra ny olona miankohoka ao de raha ina ny anaranao hitanao reo efa misy propagande tena mitehaka miteny lay misy zao ataontsika tanàna ngeza be de raha ina ny anaranao ataontsika asitsika téléphérique à gauche à droite de zao makety de firy minitra de efa miainga etanao de efa tonga atsy de efa isy tramway isy lamasine isy an'izao isy éthanol isy coton isy pipeline isy de raha ina ny anaranao hoe la velona zay le toe-po miankoka zay le toe-po mana messi zay le toe-po manaiky fa io mihitsy zany no mpamonjy ary effacer ny herin'ny filazantsara effacer lay mpamonjy ho fiainana mandrakizay jesosy kristy lasa tsy eo am'ilay toerantsony ny filazantsara zay ny azo anambara fa makasitraka atsika rehetra somary arinalinalina fa izao fa mba nisy fotoana afahako a mampita afatra amitsika lava de lava ihany koa no fampitana afatra satria roa hevitra anankitelo no noresana na izany na tsy izany a dia isorana ny tompo a nafahana nyresaka an'izay loha hevitra anankitelo zay hoe Noël tsy misy andriamanitra takiny ahoana izy rehefa tsy misy andriamanitra takiny ahoana izy ny tena hoe misy tokoa andriamanitra fa diso lay définition hoe Noël tsy misy andriamanitra teny anglisy sy teny hébreu a natambatra izay somary bidon ihany le izy araky ny fitenenana mot argot izany zay ihany koa no azo anambara mikasika ny mariage hors liturgie par rapport amin'ny sitrapon'andriamanitra proclamation ny papa lehibe an'ny fotompinoana katolika sy ny resaka carte TGV izay fampiakofana amin'ny bibidia manome image an'izay fa tsy ho akory lay marika hoe ampandraisiny marika eo amin'ny andriny sy ny tanany havanana ary azadino fa ilay carte de efa misy code barre code QR raha tsy diso izay dikan'izay dia efa misy marika misy référence izany zany hoe efa etiketena mihitsy zany ny isan'olona ny momba ny olona anankiray zany hoe efa mariana mihitsy milaza mialoha mipredire prévoir atsika zay ny teneniko hoe tokony hisokatra foana ny masotsika fanisan'olombelo zany ozy ny soratra masina lay fanisan'olombelo de tsy le resaka fanisana calcul poivre-pointy hoe 1 + 1 = 2 na ohatra hoe maka anarana hoe jesosy kristy Jésus de Nazareth de mena valeur numérique ny J de mena koa ny E de any amin'ny farany manome 666 na zavatra ohatran'izany tsy zay le izy tsy zay le izy satria na ny anarana Elohim io ary rehefa tiako mena valeur sy ny sisa rehetra dia mivoaka rehefa tenao am'izay le filako ny tia nambara am'izay de hoe misy fotoana isika mijanona amin'ny contexte soratra masina foana ny vokatry ny fanahy jerevo miteraka vokatry ny fanahy anao ve le izy mampitodika anao amin'andriamanitra ve le zavatra inonao zay ny tena zava-dehibe mamaky baiboly mila risy tsy mety raha tsy manalalana manampahalalana ny fanahy ampitaina amitsika foana zany satria izany no antoka amin'izany zavatra rehetrarehetra resantsika izany ary tia ny tena important ty hoe ny vokatry ny fanahy dia fahononan-tena contrôle de soi ka mila mahony tena zany tsika amin'ny zavatra resantsika sy décortiquer-tsika sy ataontsika analyse satria raha voatry izay tsika dia
misy teny tahaka zao ny amin'ny baiboly any aza mihevitra mihoatra am'izay tokony ho heverina fa mihevera araka ny antonony. Fa am'izao vanim-potoana resantsika izao de be da be ny olona no mihevitra mihoatra ny fiheveran'Andriamanitra fa tsy mihevitra araka ny antonony. Ny olona am'izao dia manan-kolazaina mihitsy io Andriamanitra io de ohatran'izao, io fivavahana io de ohatran'izao, io baiboly io de ohatran'izao. Fanjanahan-tsaina io sy ny sisa rehetra. Oui, d'un côté je suis d'accord. Satria lay mpampiankohoka, lay tompon'ny karta de tena mpivavaka izy ary mampiasa toko sy andino amin'ny baiboly izy finoana fanantenana fitiavana sy ny sisa rehetra. Fa d'un côté aza mihevitra mihoatra an'izay tokony heverina fa mihevera araky ny antonony. Izay anefa dia mifampitoy amin'ilay Galatiana toko 15 vokatry ny fanahy, contrôle de soi, fahonoana tena, mahontena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia izay raha lasaranabavy no azoko nozaraina tamin'ity andro anio. Dia misaotra antsika rehetra naharitra ny anao hatramin'ny farany makasitraka an'Andriamanitra tsy to sy Jesosy Kristy ny zanany afaka mizaran'izay sujet izay indray ahafahanao mamakafaka sy ahafahantsika mandinika foana ary manamarina ny teny soratra masina ao anaty obscurité isika ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao. Ao anatin'izay obscurité izay isika ndika ilay obscurité dia tanao reo ilay vehivavy dimy atala sy vehivavy dimy endry fampakaram-bady ny zanak'ondry dia misy sasakalina no tonga ny mpampakatra. Zany hoe tao anatin'ilay tena obscurité mihitsy de manatona an'io isika. Isaia ampaminany anefa dia mampafantatra antsika hoe ry mpiambina ho toy ny inona alina moa izao. Efa akaiky ilay mpampakatra. Ao anatin'izay obscurité izay isika. Manakaiky an'io sasakalina io isika. Hiditra amin'ny grande tribulation isika. Isy am'izay aspiren'Andriamanitra ny zanany ny mpampakatra sy ny ampakarina. Zay ilay vehivavy virginina dimy endry sy vehivavy virginina dimy atala aza manao adaladala fa oka isika samy ho endry daholo amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Makasitraka anao Jesosy any amin'ny zavatra voazara ianao no nizara izay dia samy nandray teto ny tenako voalohany tamin'izany. Ianao no nampafantatra par rapport amin'ny contexte iainanay sy ny situation zay mety ho fianay pression manindry anay. Be da be ny zavatra mikorena isan'andro isan'ora, isa-tsegondra, isa-minitra mampafantatra anay foana ny sitraponao ireny ary manokatra ny masonay ho anay izay manana ny fifandraisana aminao. Ny teny izay nambara teto tompo, ny teninao révélé tao anatin'ny analyse nianga tamin'ny trangam-piainana isan-karazany dia angatahako ny ositrao anova indray ny fomba fijerinay akaranay amin'ny ambonimbony kokoa ahafahanay manana tratra ny endrika fiangonana malaza, tsy misy petipetina, tsy misy fiketronana, ny tasy ny rida ho ianao satria dia mpino tanteraka fiangonana tanteraka ary ianao mihitsy no nandidy anay nampianatra ananay aoka iroso amin'ny tanteraka ianareo ary amin'izay contexte fantanterana izay dia niteny ianao fa aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fantanterany raiko izay ianandanitra hozy Jesosy Kristy dia manampy anay Jesosy Kristy amin'izay lalana tokony izoranay sy tsy maintsy izoranay izay satria ny fanjakan'Andriamanitra dia rombana ary ny mpiady dia tsy maintsy mandrombaka azy amin'ny keriny avec violence dia tafio ery sy tafio ny fiadian'Andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mba haharo tena amin'ny alalan'ny fiarovan-tena izay voaray anay avy aminao mba tsy hanapaka aminay ny fanangolen'ny Satana sy ny heriny fanaratsy mikendra anay sy mandreraka anay amona anay ety amin'ity zao tontolo zao ity. Mihaja sy ny tera raitsy to dia ho anao irery any ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tomboka sy mivavaka ndranao tompo no afafy amin'izany fanambarana rehetrarehetra izany mivavaka ary etiko mitsodrano ihany koa any tsiraray ianao no mitsodrano anay ianao no manamasina anay amin'ny alalan'ny teninao ary ny rano ny validation an'izany ilay rano teo amin'ny hazo-fijaliana. Alléluia, amen. Marasoa sœurs sy frères tahiny Jesosy Kristy daholy veloma tomboka dia manaraka indraytsika mijery loha-hevitra hafa miainga amin'ny zava-misy iainantsika foana ity amin'ity zao tontolo zao ity ahafahantsika
mandinika ny contexte biblika, ahafahantsika mandinika ny position antsika, ahafahantsika mahita équilibre, ahafahantsika mahony tena eo ambonin'izay contexte hoe etianyity zao tontolo zao ity no ahitantsika fahoriana nefa matoky, zany hoe matoky an'Andriamanitra ao anatin'izay hoe miaina fahoriana, miaina pression, miaina fakapanahy, miaina endri-javatra isan-karazany zany dia mahita équilibre sika amin'ny fanompotsika an'Andriamanitra. Tahiny tompo raha lasa anavavy veloma tompoko.